Amin'ny anarana zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Faly miarahabanao. Alahady ny fiantsoan'Andriamanitra. Alahady ny Jesosy Kristy mpianjonjy tsara. Fety anakiroa lehibe. Tsy afaka misaraka fa tena mifampiankina. Fambatsialavan'ny video androany zany nanapa-kevitra ny fantoka fotsiny amin'ny Jesosy Kristy mpianjonjy tsara. Ry havana, raha vakina tsotsotsa ny evanjely dia ohatrany hoe tantara mahafinaritra fa tsy dia takatra antsika loatra ny akon'izany eo amin'ny fiainantsika. Fa rehefa voaboasana io evanjely io, mety na ny ranomasontsika ho latsaka. Satria tena mitonja fankaherezana ho antsika io evanjely io amin'ny fifikirana, amin'ny finoana maha-kristianina antsika. Satria misy alahelon'i Jesosy Kristy tiany hampita ao, ary misy fitoriam-pitiavana lalina tiany hampita amintsika. Misy hoy Jesosy Kristy ny onjy, misy ny mpianjy onjy, izay mety ho tena tompony onjy, na koa mety ho mpikarama ihany. Tsy lavidavitra an'izay hoy Jesosy Kristy, misy ny amboadia, izay manao ny fomba rehetra azony atao mba hampihahaka anireto onjy reto, hamparitaka azy, hampilefa azy, ka hatonga azy ireo tsy hiangona ao anatin'ny valan'onjy tokana. Manoloana an'izany, misy fanontaniana anakiroa tokony hapetraka antsika amin'ny fiainantsika mialohan'ny hidirantsika amin'ny fanazavana lalindalina. Ny voalohany dia izao: moa ve miaiky isika fa onjin'i Jesosy Kristy? Matoa isika kristianina mirehareha, vita baptême, vita première communion, vita confirmation, dia antsoina hoe mpanaradian'i Jesosy Kristy, miezaka mihaino ny feon'i Jesosy Kristy. Ka zay le tiany hambara hoe ny onjiko dia mahafantatrahy, mihaino ny feoko izy ary fantako ihany koa. Donc isika miaiky fa onjin'i Jesosy Kristy. Ny fanontaniana faharoa tena goavana ary tena mila valintsika amin'ny mpahendrena tanteraka dia ny hoe i Jesosy Kristy mpianjy onjy. Fa saingy mpianjy onjy hoatsany ahoana i Jesosy Kristy aminao? Ilay mpianjy onjy tena tompony onjy ve? Sa ilay mpianjy onjy mpikarama fotsiny? Maro isika ry havana no mirehareha hoe Jesosy Kristy mpianjy onjy tsara, Jesosy Kristy tompoko is'Andriamanitra. Fa rehefa dinihina ny fiainantsika andavanandro dia mampiseho fa raisintsika ho toy ny mpianjy onjy mpikarama fotsiny i Jesosy Kristy. Satria maninona? Ny mpianjy onjy mpikarama hoy Jesosy Kristy, rehefa tonga ny amboadia, izy tsy hiaro ny onjy zany fa lasa izy mitsoka avelany eo ny onjy tsy misy piahy, ka ataony amboadia zay tiany amboadia hatao amin'ireo onjy ireo. Midika izany fa rehefa tonga ny amboadia, samy miaro ny tenany ny tsirairay. Tsy misy mpitondra intsony, tsisy mpitarika intsony, fa samy manao zay saim-patany mba hatonga azy tsy ho lany ny amboadia. Satria ilay mpianjy onjy eo dia mpianjy onjy mpikarama fotsiny fa tsy tena tompony ilay onjy. Eo i Jesosy Kristy manambara ny alahelony amintsika hoe za nery reto nahafoy ny aiko ainareo, ka maninona zaho raisinareo toy ny mpikarama fotsiny? Maninona rehefa tonga ny amboadia? Maninona ianareo tsy miezaka mihaino ny feoko, tsy miezaka mifikitra amiko, izaho ilay mpianjy onjy tsara, mahafoy ny aiko ainareo? Fa maninona ianareo zay manana mpianjy onjy tsara nefa mbola mihahaka, manao zay saim-patanareo rehefa tonga ny amboadia mivovo eo amin'ny fiainanareo? Iza moa ry havana io amboadia io? Ny demony. Ka fantaro fa na mpianjy onjy tsara ohatrany ahoana no mianjy anao, ny demony tsy maintsy tonga hivovo eo amin'ny fiainanao. Ny amboadia
Mivovo ny demony rehefa mampiditra loza eo amin'ny fiainanao, mampiditra aretina, mampiditra fisaratsarana, mampiditra ady, mampiditra fanjoana. Zao loza sy problème rehetra zao asesiky ny demony eo amin'ny fiainanao. Mba haninona? Mba handositra ianao, mba hihahaka ianao. Izany hoe handeha hanompo sampy ohatra. Satria ilay mpianjonjy tsy atokisanao intsony hoe hiahy anao, na de eo ny loza sesiky ny amboadia. Noho izany lasa ianao mandositra mihahaka. Ka tsy ao anatin'ny valan'onjy tokana intsony isika amin'iny fotoana iny, satria tsy feon'i Jesosy Kristy mpianjonjy tsara no henoantsika, fa lay amboadia mivovo amin'ny fiainantsika no tena raisintsika ka lasa feno tahotra sy tebiteby ny fontsika, ka eo tsy mahavonjy intsony ilay finoana, satria sady manaiky any za Jesosy Kristy fa onjinao nefa ianao ohatra ny mpikarama ihany, tsy de hitako loatra hoe miahiahy ianao eo amin'ny fiainako. Noho izany mamindra fofa somary handeha hanompo sampy kely za. Ty tsosako ty mivangongo any, aleo za somary hamitaka olona kely. Aleo za hivary lavo kely aloha, hisotsotoka, hifoka zavatra mahadomelona sy ny sisa, satria vaky ny lohako, tsy haiko ny ataoko. Zay ry havana ny toetra sehontsika, toetra tena mampalahelo an'i Jesosy Kristy. Fa izay toetra zay iainantsika satria isika tsy mandray an'i Jesosy Kristy ho tahaka n'ilay mpianjonjy tsara na hafoinainy ho antsika. Fa jereo amin'izay ny ry havana, raha ohatra ka tena raisintsika, resy lahatra isika, ary iainantsika eo amin'ny fiainantsika fa i Jesosy Kristy dia mpianjonjy tsara, tsy mpikarama fa tena tompony onjy izay tsy iza fa ny tenako. Noho izany, na inona ny fivovo ataony amboadia eo amin'ny fiainako, na inona ny loza, ny fahoriana, ny fijaliana asesiky ny demony eo amin'ny fiainako, mba sanatria ny vava raha za hisalasala amin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy ahy, satria raha ny ainina foiny ho ahy, inona koa ny zavatra ambony mihoatra an'izay? Tsy misy manam-pitiavana mihoatra an'izay, mahafoiny ainy ho ainy izay tiany. I Jesosy Kristy mpianjonjy tsara nahafoiny ainy ho anao sy ho ahy. Fa tsy midika izany hoe rava ny fivovony amboadia. Ny amboadia dia hivovo foana eo amin'ny fiainantsika. Fa anjarantsika no misafidy. Hihainy ny feoniza isika. Hihainy ny feon'i Jesosy Kristy malefaka, mankahery antsika, manome toko fa ianareo tsy avelako ho kamboty zany, ianareo tsy avelako ho irery zany, fa injo aho eo aminareo mandra-pahatapitsy ny izao tontolo izao. Noho izany na inona zavatra iainanareo aza mandao ilay valan'onjy tokana, fa mitoera ao anatiny firaisana. Fa tsy maintsy eo za eo fivoanareo, miaro anareo tsy ho lany ny amboadia. Zay le hoe, zay maharitra hatramin'ny farany any no ho voavonjy. Zay maharitra hatramin'ny farany any no ho voavonjy. Ka matokia, fa raha tena resy lahatra ianao amin'ny finoanao, na de ino ny zavatra sesiky ny demony eo amin'ny fiainanao, na de ino ny zavatra ataony fahavalo eo amin'ny fiainanao, tsy avelan'i Jesosy Kristy zany zavatra zany hamono, hamotika ny fiainanao. Fa mahareta, fa zay maharitra hatramin'ny farany any no ho voavonjy. Koa averiko ry havana, apetraho amin'ny tenanao. Na dia olona vita première communion, confirmation, mariage sy ny sisa ianao, tsara zany, miaika anao fa onjy. Fa iza ny identité omenao an'i Jesosy Kristy? Mpianjonjy tsara mahafoiny ainy ho anao, ka tsy hamelanao irery na inona zavatra iainanao, sa mpianjonjy mpikarama fotsiny? Rehefa milamina ny zavatra rehetra, eo izy miaraka aminao, fa rehefa korotandava avelany ianao hihahaka ho laniny amboadia. Ka aingane mba tsy ilay valiny faharoa no safiditsika, fa lasa mankarary ny fon'i Jesosy Kristy, satria tsy teny ihany no nataon'i Jesosy Kristy, fa fiainana nasehony tamintsika, tena nafoiny ny ainy ho antsika, nafoiny ny voninahitra amin'ny mahandriamanitra azy noho ny fitiavany antsika. Miezaha mampihatra an'izay zavatra nozaraina taminao izay eo amin'ny fiainanao, hoe na inona ny zavatra iainako,
za matoky fa i Jesosy Kristy tsy mpianjonjy mpikaramanady fa mpianjonjy tsara mahafoy ny ainy ho an'ny onjany ka tsy avelako hitebiteby tsy avelako ho fenitahotra ny foko za sanatria tsy hivarilavo tsy handeha hanompo sampy tsy hamitapitak'olona fa handeha amin'ny lalam-pahamarinana foana za satria maniry ny hijanona ato anatiny ty valanonjy tokana ity ka ho tanteraka amintsika ilay tenin'ny Masinday Joany ao amin'ny vakiteny faharoa hoe ho tonga ny andro haseho amintsika ny tena toetrantsika satria hakatahaka an'Andriamanitra isika ka hahita azy araka ny tena toetrany araka ny tena maha Andriamanitra azy. Ary havana mankahery anao eo amin'ny fiainanao. Ny amboadia sy ny asany tsy maintsy hisy ihany fa aza mivilindalana fehezo ny finoanao, fihiny ny finoanao ary atoero manjakariva ao anatin'ny sainao sy ao anatin'ny fonao fa i Jesosy Kristy dia mpianjonjy tsara ho anao, mahafoy ny ainy noho ny fitiavany anao. Samotan'Andriamanitra daholo isika rehetra any an-tokantrano any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Velomako tompoko.